tsy vitsy tamin'ireo mpikambana eo anivon'izay antoko TGV zay ny diso-kajy ary tsy nankasitraka ny fanendrena ary ny fanolorana ihany koa n'Andriamatoa Edgar Zafindrava ho candidat amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay ao anatin'ity antoko izay noforon'ny filoha an-tetezamita Andra Joël ity. Misy ny fanadihadinana atao mahakasika an'izay ary toy izao izany. Nisy sasany tamin'ireo tonga nanatrika ity Congrès national ny antoko TGV tetsy Andranomena ity no tsy faly vokatra izay lasabato natao izay ka ny fifidianana izay hitondra ny lokony amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Taoriana ny fanonana ny anaran'ny PDS n'Antananarivo renivohitra ary dia nisy ampahany tamin'izy ireo mpizaika no niorakoraka no sady nivoaka ny efitrano. Nisy tamin'izy ireo avy eo no nilaza fa tsy nangarahara ny fanatanterahana ny fifidianana. Olona tsy niaraka nitolona taminay Edgar Zafindrava no lasa tampoka izy no atolotra zay tena tezitra ry malahelo ny olona razaika reo dia nalahelo daholo tompy fa tsy nafatsy ny mihitsy hoe tsika mivitalana olona hafa fa Edgar no lasa tsy nisy ny mangarahara tokony nenay zany raha fifidianana tsy hita hoe ahoana inona raha atao ihany koa reny taksady ny ilatsahan'ny Général Camille Vital amin'ny anarany manokana. Fotsiny amin'izao ny vatiny nefa olona mba niara-tolona taminay. Diso fanantenana daholo le olona zany tao hoe. Arak'izay dia efa hita sotra sahady ny tsy fidovikevitra eo amin'ireo mpikambana eo anivon'ity antoko tanora malagasy vonona ity.